vatsim-pitahiana ho anao anio. Ny vatsim-pitahiana ho antsika anio indray dia ho raisintsika ao amin'ny Romanina. Romanina 5:7-5. Vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voasahan-toetra. Ary ny fahatsaram-panahy voasahan-toetra mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria fanahy masina izay nomena antsika. No nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Amen. Hivavaka tsika tompoko. Ankehitriny ny teninao dia mampahery anay mba hanananay faharetana mandrakariva. Faharetana izay hampitombo hatrany ny herim-panantenana ao anatinay. Sikininay Jesosy amin'ny fanantenana izany ka joroy indray izahay amin'ity maraina vaovao ity mba tsy ho menatra eo anatrehan'ny hafa satria manantena anao. Irinay feno Jesosy ny tontolon'andronay androany mba ho feno fifaliana sy fiadanam-po avy aminao le andrian'ny fiadanana. Ho anao rery eny amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen.